Hikatona amin'ny 13 Jolay ho avy zao ny hevitra ny fijerena sary mihetsika sy fanaovana seho ansehatra kanaly Olympia raha araka ny nambarany izy ireo tao amin'ny pejiny kanaly Olympia iarivo androany 2 Jolay. Ity ivontoerana ity izay isan'ny ireo efitrano fijerena sary mihetsika aty Afrika hiandraketany vondrona Vivendi. Isan'ny tonga niatrika ny fanokafana azy ity Andry Rajoelina mivady tamin'ny 17 Jolay 2024. Tompoko vavy sy tompoko lahajaina, maromaro ihany koa ny zavatra izay hozarentsika ato anatin'ity video ity. Fa mialohany hizarantsika izany zava-drehetra izany moa dia mbola toy ny mahazatra antsika foana abonné ny chaîne antsika, asio j'aime ny video, indrindra azadiny foana ny mametraka ny komantera. Ndeha aloha hidirantsika vetivety izany fanaovana abonnement izany, mialohany herisoantsika amin'ny resaka izay ataontsika. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy, abonné vetivety ary ny chaîne antsika. Hiresaka indray mikasika ny famokarana karazana legioma eo anivon'ny jardin pénal pilote Ankourombe Ambositra. Miakatra ny vokatra laiso amin'izao raha toa ka ny karoty izany teo aloha. Misy ihany koa ny volo tongolo gasy sy ny tongolo be ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo sy ny firisona amin'ny fahavitantena ara-tsakafo ary fanatanterahana ny politika mpanjakana imasoan'ny ministeran'ny fitsarana izao tanterahana ny fitalehavam-pahitry ny fandraharahana ny fonja izao. Mahomby ihany koa ny fiofanana ara-pambolena nomena ireo voafonja. Mahavokatra anana sy karazana legioma ho fidiram-bola ary mamatsy ny tsenabe ny Alakamisy Ambositra. Fanomanana ny fiverenana ireo voafonja eny anivon'ny fiarahamonina mba hisy asa ahafahany mivelona rehefa vita ny saziny. Raha toa ka tsy hanakipy maso kosa dia tena mahafinaritra ary tsara, indrindra ilaina moa ny zavatra toy ity satria izany fambolena izany anisan'ny mandray anjara betsaka amin'ny fampandrosoana ny firenena ary indrindra mandray anjara betsaka eo anivon'ny fiarahamonina. Mbola jardin pénal pilote Ankourombe Ambositra ihany moa dia resaka fiompiana trondro mitohatra ny asa fanitarana dobon-trondro eo anivon'ny jardin pénal pilote Ankourombe Ambositra. Ny tombo efatra indray ny dobo fiompiana trondro ka mahatratra 500 isa izany ankehitriny. Trondro tilapia, marakely, lozika ary carpa royal na hoe carpa miroir no ompiana amin'izany. Ny tanjona moa mazava ho azy dia ny hananana zana-trondro maro maharaka ny filana ary mba tsy hividy intsony, indrindra ho fanatsarana ny sakafo sy ho fampidiram-bola ho entina miasa eo anivon'ny jardin pénaly. Resaka fahavitantena amin'ny lafiny rehetra toy ny fampitaovana, masomboly, biby fiompy ary sakafo ara-pahasalamana. Anisan'ny tanjona iray ihany koa ny fiarah-miasa amin'ny sehatra rehetra mikasika ny fikarohana, ny fiofanana ara-pambolena, ara-tsakafo, ara-piompiana raha ny fanazavana nentin'ny Andriamatoa talempagitry ny fandraharahana ny fonjany Amoromania. Tsara ihany ary tsara hatraniny manamarika fa anisan'ny fanatanterahana ny politika mpanjakana mikasika ny fahavitantena ara-tsakafo, fanomanana ny fiverenana ireo voafonja eny anivon'ny fiarahamonina ary ny fanajana ny zon'olombelona izao ezaka atao izao raha araka ny nambarany izy ireo hatrany mikasika an'ity zavatra izay noresantsika teo ity. Ampahafantarina moa iny resaka fiompiana trondro iny izay mitohy hatran'ny asa fanitarana ny dobo-trondro eo anivon'ny jardin pénal pilote Ankourombe Ambositra koa dia nizareko aminareo izy iny. Rehefa voalazantsika moa ny mikasika an'iny dia ndeha harisika hilaza ny mikasika an'ity manaraka ity. Ny andro vitsy lasa izay dia ny paritaka tao anatin'ny tambanjotra sosialy fa ny kasitanana ny mpilalao ny filohan'ny FMF. Tsy ny kasitanana ny mpilalao fa nandamina ny filohan'ny FMF. Tsy marina ny filazana fa ny kasitanana ny mpilalao ny filohan'ny Fédération na Malagasy ny baolina kitra Andriamatoa Alfred fa niakatra teny ambony kianja izy nijoro ho panelanelana sy papihavana rehefa nahita herisetra sy fifandrangitana teo amin'ny mpilalaon'ny Elzeko Plisy sy ny Mama FC nandritra ny lalao manasa-dalana amin'ny fifaninanana national world cola per play izay football ny ligue.
Mbola nanohy ny fifandrangitana sy herisetra hatrany nefa ireo mpilalao kasaika tonga tamin'ny fifandonana sy fifampikasitanana mihitsy. Teo ampanasarahana anireo mpilalao izy no nisy ny kasa hifampikasitanana ka tafiditra teo anelanelan izany sakoroka sy savorivory zany fa tsy nikasitanana velively. Nanamafy ihany koa ity filohan'ny FMF ity fa mijoro ho ray aman-dreny natao hampiray sy hampihavana fa tsy hampifandrafin'ny baolina kitra izy. Ny manaraka izay asiantsika resaka ihany koa dia any amin'iny commune Ivato Centre Ambositra iny. Raha araka ny vaovao moa dia namoy ny ainy ny hotsahan-tany ny raim-pianakaviana iray ny Trandraka Volamena. Raim-pianakaviana tokony ho 5 taona ny Trandraka Volamena no namoy ny ainy no hotsahan-tany tao amin'ny commune Ivato Centre distriktan'ny Ambositra ny androany antoandro. Olona miisa 5 izy ireo no niaraka nanao izany fitrandrahana izany fa avitra ny erandoza ireo hafa fa izy kosa tavela tao. Efa nanao ny ezaka rehetra ny mponina manodidina fa tsy avitra intsony ity lehilahy ity. Tady vola no natao nefa fahafatesana ny tojo atao ahoana moa fa izay ny sitrapony ao ambony. Izahay ato anatin'ny ity chaîne ity moa dia mirary fianonana feno ho an'ny fianakaviana ary mandriam-piadanana izay ny arandoza fa ho amin'Andriamanitra ne ny fanahiny. Ity anankiray ity kosa dia zavantranga tany Sahany Votry. Izy ity moa dia resaka famonoana zoky, novonono ny zoky ny tao Sahany Votry. Tonga nakaomby miisa 3 tao amin'ny rainy ity zandriny ity, tezitra nohony izany ny zokiny fa tsy nahazo ny anjarany ka niady izy roa lahy. Tranga tao Sahany Votry ny andro ny alatsinainy ny 4 Jona 2024 alina moa ity tranga ity. Raha araka ny loharanom-baovao izay navokany CRGN n'Antananarivo moa dia voavely mafy teo amin'ny lohany ilay zokiny ka namoy ny ainy. Natolotry ny fitsarana ny andro ny 2 Jolay ny raharaha ka nidoboka amponja vonjomaika ilay zandriolona. Izany moa ny zavanisy teny Sahany Votry koa dia zaraiko aminareo raha fintinina moa ity tranga ity dia resaka fiadivana omby, resaka fiadivana anjara omby ka ny afara amin'izao famonoana izao. Efa betsabetsaka ihany koa ny zavatra izay efa voalazantsika teo koa dia amaramparanantsika tanteraka ity video anankiray ity dia fizarana sary mahafinaritra. Ity sary hitantsika ity moa dia anisan'ny sary mahafinaritra ny androany teny Fianarantsoa nandritra ny izany fandraisana ny filan-kevitry ny ministra izany. Tonga teny moa ny filoha Andry Rajoelina ka anisan'ny sary mahafinaritra ity sary izay zaraiko aminareo ity. Tsara ihany koa ny manamarika fa ao anatin'ny 3 andro moa ny fivahinianana ao satria dia maro ireo fotodrafitrasa izay mbola hojerena sy hotokanana ao anatin'ny faritra Matsiatra Ambony mandritra ny izay fandalovany ireo olobe ao izay. Tompoko vavy sy tompoko lahy, zay ihany koa no namarana ny videontsika koa dia mankasitraka anareo na vitany haino hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka iaty misesisesy. Zay fa tsy halavana ny resaka hametra veloma izay veloma vetivety fa tsy hoe akory veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy. Veloma ary tompoko lahy, veloma tompoko vavy, gaby oye, tsao tsao amin'ny manaraka indray yo.